dia faly miarahabantsika rehetra tafahona somatsara amin'izao fivoriana masina izao hampitomboina ho anareo aniny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha mandinika ny programma na ny fandaharana eo am-pilatanantsika isika dia mahita fa misy lahateny 5 no manina ho antsika mandritra ty fivoriana ity. Azo sokajiana ho roa lehibe ireo lahateny 5 ireo. Ny anankitelo voalohany dia mifatoka indrindra amin'ny lafiny dogma na ny fampianaram-pinoana, na dia aza ireo lafiny pratika zay naseho ny mpandahatra ho fampiarana ny lesona. Ary ny anankiroa farany zay manomboka androany dia mifantoka indrindra amin'ny lafiny etika na ny fampiarana ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro, na ho an'ny fiangonana amin'ny mahafikambanana azy na ho an'ny kristianina tsirairay ao anatin'ny fiangonana. Zany hoe manomboka an'io isika dia iresaka indrindra izay fampiarana ny fampianaram-pinoana natolotra antsika izay. Arak'izany dia misy fahasamihafana kely amin'ny fomba fanolorana na hazatra antsika tamin'ireo telo voalohany, ny fomba handraisantsika ny fampianarana na lahateny amin'izao hariva izao. Lahateny fahaefatra no anjarantsika ary araka ny fandaharana eo am-pelatanana dia notsoahana avy eo amin'ny Apokalipsy 2 ny 7 izany. Apokalipsy 2 ny 7. Ho vakiako aloha zay hita ao amin'ny fandaharana dia aveo toizantsika kely izany. Amin'ny anaran'i Jesosy izay manantsofina aokizy hihaino, izay manantsofina aokizy hihaino. Fa azontsika ho fenoina satria ny 7 sy ny manaraka no hitantsika eo amin'ny fandaharana dia azontsika fenoina tahaka izao: izay manantsofina aokizy hihaino, izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana. Marina fa ny lesona rehetra izay noraisintsika teto dia araka ny perikopa voafaritra ao amin'ny Apokalipsy 1 hatramin'ny 7. Ary raha izao anjarantsika izao manokana dia mirafitra amin'ny Apokalipsy 2 ny 1 hatramin'ny 7 izay taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Noho izany mba ho mora kokoa ny mandray ny votoatin'ny hafatra eto amin'ity lohahevitra ity hoe izay manantsofina aokizy haino, izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana, dia tsara raha vakitsika manontolo io perikopa irafetan'io dia tsotra kely amin'izay ny mametrapetraka ny lesona rehetra zay ho anjarantsika. Dia izao ary no vaky ny teny ao amin'ny Apokalipsy 2 ny 1 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Efesosy: izao no lazain'ilay mihazona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenany ho apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovo zay nitoeranao fa tsy mbola lavo dia mibebaha ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao: halanao ny asan'ny kolaita zay ala kokoa, zay manantsofina aokizy hihaino, zay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana, zay maharesy
dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Amen. Raha fitiantsika amin'ny teny tsotra izay perikopa lavalava nyvakintsika teo izay, dia izao no arontsika lazaina: fehinkevitra na fehinteny nataon'i Jesosy vokatry ny tombana nataony tamin'ny fandinihana ny fiainany fiangonana tao Efesosy. Ny lohahevitra zay atrehintsika eto hoe zay manantsofina aokizy haino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Jesosy Kristy nanao tombana momba ny fiainam-piangonana tao Efesosy. Na dia efa tsy tety ambony tany intsony Jesosy, mandehandeha mifampikasoka amin'ny olona rehetra tahaka ny nataony tao amin'ny fisasahany taon-jato voalohany zay nanaovany misiona na ny raha nyrainy azy, fa efa niakatra any an-danitra, dia tsy variana mitoka-monina any an-danitra Jesosy, tsy mipiripirina ao an-danitra Jesosy, fa misy asa ataony ao. Ary ankoatra ny vavaka zay ataony ho antsika, dia anisan'ny zava-dehibe ataon'i Jesosy ny manara-maso akaiky ny fizotra ny tantaran'ny firenena samihafa eto amin'izao tontolo izao. Anisan'ny asa ataon'i Jesosy ny manara-maso akaiky ny fizotra ny tantaran'ny fiangonana kristianina eto amin'izao tontolo izao. Anisan'ny asa ataon'i Jesosy ny manara-maso akaiky ny fizotra ny tantaram-piainan'ny kristianina tsirairay eto amin'izao tontolo izao. Koa tamin'ny fandinihana ny fiainan'ny fiangonana tany Azia Minora, ary tsindriantsika manokana eto ny fiangonana tao Efesosy, nanao tombana Jesosy, ary amin'izany tombana izany no naovany fehi-kevitra hoe zay manantsofina aokizy hihaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Inona no zava-dehibe na ny hafatra lehibe tian'ny tompo havohitra na hampitaina ao anatin'izany fehezanteny tsotra izany? Mba hahafahantsika mandray izany dia andeha ho jerentsika vetivety ny hoe inona ny zavatra nitranga hitan'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana tao Efesosy. Ary aorian'izay isika dia hijery ireo tsy ambaratelo fonosiny teny fanalahidy anankiroa amin'izao lohahevitra izao, dia ny hoe sofina sy ny hoe miaino. Inona ny zavatra nitranga? Raisitsika tsirairay ireo, inona ny zavatra nitranga? Jesosy Kristy mihitsy ry havana no miteny eto, na raha amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika zanaky ny fifohazana, Jesosy Kristy no mijoro vavolombelona eto, manambara zay hitany, izay fantany momba ny fiainan'ny fiangonana tao Efesosy. Fantatro ny asanao, io ny teny voalohany eto, fantatro ny asanao. Ary eto tsika dia afaka mametraka ho fitarihan-dalana antsika ny teny hoe Jesosy tsy mila olona hanao tatitra aminy hampahafantatra azy ny zavatra miseho na zavatra mitranga ao amin'ny fiangonana vao afaka halala. Ary Jesosy koa tsy azo anafenana ny zavatra miseho rehetra, fa na hatramin'izay kobokobonina tsy tiana ho fantatr'olona aza tsy aseho masoandro, dia miharihary eo masony ary atsikafony zany amin'ny fotoana anankiray. Koa hoe ny tompo eto, fantatro ny asanao, fantatro ny fikelezanao aina. Zany hoe raha ataony tsoakevitra fiangonana miasa ny fiangonana tao Efesosy, fa tsy tahaka ny fiangonana sasany zay variana mipetrapotsiny mandany andro amin'ny zavatra hafa, manadino ny mission ny antom-pisiany,
fiangonana miasa ny fiangonana tao Efesosy, ary tsy hoe manao asa zarafa vita na manao alasafay fotsiny, fa hoy ny tompo fantatro ny fikelezanao aina sady miasa no mikely aina. Ary tsy vitany hoe mikely aina fotsiny, fa izao fiangonana afaka miaritra ireo fahasarotana samihafa ao anatin'ny asa sy amin'ny fanatanterahana ny asa, ary fiangonana manana faharetana amin'ny zavatra atao fa tsy morakivy, tsy malaky mitsokan-daharana. Zay no zavatra hitantsika eto. Voalohany, fiangonana miasa, fiangonana manana fikelezanaina, fiangonana miaritra, ary fiangonana manana faharetana, ny fiangonana tao Efesosy. Inona moa no tsy maintsy aretana? Tsy mora ary tsy mandeha ho azy, tsy tsotra ny fijoroana vavolombelona sy ny fanaovana ny asan'ny fiangonana. Efa retsika ny verimberina teto hatramin'ny nanomboana fivoriana fa misy ny fahavalo avy any ivelan'ny fiangonana, fahavalo matanjaka, ny ampira romanina sy ireo fivavahana samy hafa teo anivon'ny firenena, teo anivon'ny fiarahamonina, izay nanindrahindra ny fomba nentim-paharazana, ny kolontsaina, ny soatoavina, indrindraindrindra nanindrahindra ny filanofo. Koa rehefa tsy niray petsapetsa amin'izany ny kristianina dia nokianina mafy, nenjehina ary ny fofoina mihitsy ny ainy. Ka ankoatr'izay fampahoriana, ankoatr'izay fanenjehana, ny aretana vokatry ny nataon'ny fitondram-panjakana, dia hita koa ny teo anivon'ny fiarahamonina ny fanilikiliana samihafa sy ny fampahoriana izay ny aretan'ny kristianina. Tsy mora izany, mila fiaretana. Ary ankoatr'izany hitantsika mihary eto fa tao koa ireo tsy fitovian-kevitra samihafa tao anatin'ny fiangonana, vokatry ny fisian'ny mpampianatra samihafa nandalo tao anatin'ny fiangonana, ka niteraka fifanilikiliana sy tsy firaisan-tsaina, dia misy herisetra ara-tsaina koa zay tsy maintsy ny aretana tao anatin'izany sy amin'ny fiatrehana ny asa. Ankoatr'ireo dia zao hita tao anatin'ny fiangonana ihany koa fa ity fiangonana ity dia fiangonana tsy nahazaka ny mpanao ratsy na tsy ny ray tsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Ary mazava ny tenin'i Jesosy hoe fantatro ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Araka ny fandinihany manam-pahaizana sasany dia vokatry ny fanabeazana ara-panahy nataon'ny Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana tao Efesosy io, satria hita any amin'ny epistily ho an'ny Efesianina fa anisan'ny zavatra nananaran'ny Paoly mafy ny fiangonana tao Efesosy sy ireo zay namaky koa io taratasy io, ny hoe aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa fa aleo mananatra izany. Mifo aza ianao zay matory, mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Efesianina 5:5 ny 1:12 sy ny manaraka no ahitantsika ireo anatranatra ireo. Koa ny mpandinika sasany dia nakambana ny epistily ho an'ny Efesianina sy ity taratasy ho an'ny Efesianina eto amin'ny apokalipsy ity, hoe hita fa nandaitra ny fanabeazana nataon'ny Paoly ka tsy nahazaka ny mpanao ratsy ny fiangonana tao, fa rehefa misy olona hafahafa fihetsika tsy miaina araka izay mahamendrika ny fiangonan'Andriamanitra ka anarina nefa mafy loha, mafy sofina, dia akisaka ivelan'ny fiangonana izany olona izany mba tsy hanimba ny fiangonana. Farany zavatra hita tao anatin'ny fiangonana dia izao, nahafantatra izay inoany, nahay soratra masina ny fiangonana tao Efesosy, ka tsy sarotra aminy ny manavaka ny hoe ity apôstôly marina, ity apôstôly sandoka, tsy sarotra amin'izany. Raha atao zany ny fandravonana dia izao ny zavatra hita: ny fiangonana tao Efesosy dia fiangonana miasa ary manana tetikasa tsara petrapetraka, dia nazoto niatrika izany ny fiangonana.
Ny fiangonana tao Efesosy dia fiangonana nanana programam-pampianarana mirindra tsara ho amin'ny fanabeazana ara-panahy na hahafahan'ny kristianina rehetra hahafantatra izay inoany ka tsy ho azon'ny olona rebirebena sy fitahina. Raha izany rehetra izany no dinihina amin'ny maso maha olombelona dia hoy tsika hoe fiangonana velona, fiangonana mijoro ny fiangonana tao Efesosy. Kanefa kosa rehefa ny mason'i Jesosy izay maso toy ny lelafo araka ny fampianarana rentsika teto omaly, rehefa ny mason'i Jesosy no mandinika izay atao ao anatin'ny fiangonana dia hoy izy tena lavo ity fiangonana ity, fiangonana maty ity, fa tsy mipetraka araka izay nanorenan'Andriamanitra azy hatramin'ny voalohany. Noho izany mila fibebahana, tokony hibebaka na ny tompon'andraikitra rehetra ny mpitarika ao anatin'ny fiangonana, tokony hibebaka na ny kristiana tsirairay ao anatin'ny fiangonana. Fa inona no fahalavoany? Misy milomano ao anatin'ny fahotana ve? Tsia, efa rentsika teo fa fiangonana tsy mahazaka ny mpanao ratsy ty fiangonana ity. Fa izay fahalavoany dia izao, niala tamin'ny fitiavana voalohany izy, izay le fahalavoany. Inona zany miala amin'ny fitiavana voalohany? Ny hoe fitiavana voalohany dia fomba fiteny fampiasa, teny poetika fampiasa eo amin'ny fitiavan'olon-droa, indrindra fa ny mpivady. Ny vanim-potoana voalohany ifampisarany olon-droa, ny mpivady, ny fifankatiavany, dia omena io anarany hoe fitiavana voalohany io. Ary anisan'ny toetra mampiavaka azy dia izao: ny fo manontolo, tsisy efitrefitra, tsy voazarazara, ny fahaizana amam-pahalalana, ny talenta, ny vola mankarena, ny fotoana sy ny andro rehetra dia atokan'ilay tia ho an'ilay tiany, hoe anao manontolo aho, ny fisiko manontolo anao aho. Dia ampiasaina ireo rehetra ireo ho fifaliana, ho fahasambarana ho an'ilay tiana. Atao ireo rehetra ireo ho mari-panajana ilay tiana, ho fanajana ny tokantrano, ho fanajana ny fitiavana. Ary dia vonona hampandefitra ny tombotsoany, hampandefitra ny maha izy azy ilay tia mba ho fahafahampo, ho voninahitra ho an'ilay tiana. Hamarintsika amin'ny ohatra vetivety zany. Ohatra mafana ny andro dia miteny ilay anankiray hoe malala, tena tsy azo tora mihitsy ankizy aho, ndao mba hipetrapetraka ery amin'ny zaridaina mba mifoka rivotra mangatsiatsika, fa tena tsy mety azo tory amin'ity hafanana be ity. Na ndao kipa hipetrapetraka eo an-davarangana dia mba mitsotso-drivotra eo kely, dia any amin'ny sasakalinany vao miditra ny trano tsy maninona dia mba miresadresaka eo amin'ny mpifaliana no irenan'ilay anankiray, na dia tao hoe vizana tao anaty tontolo andro izy miarina hoe ndao akia, na zako efa nieritrehitran'izany, na dia tsy nieritrehitran'izany izy dia vodiny teny hoe na zako efa nieritrehitran'izany. Zay le fitiavana voalohany. Fa rehefa mandroso ny fotoana, mbola te hamerina an'izay indray le anankiray, dia manomboka miakapeo le anankiray. Nareo rangaha tsy atoriana mihitsika, zange vizany, zange ohatr'izao sy ohatr'izao e. Zany hoe manomboka manome lanja ny maha izy azy, ny tombotsoany, ny heviny izy, ka mampandefitra na manapempo lay tombotsoa sy ny hevitra le anankiray, lay tiany zany, manomboka miova endrika le fitiavana, tsy mipetraka amin'ny fitiavana voalohany intsony. Raha ampiarina amin'ny lafiny ara-panahy zany dia izao no azo lazaina amin'ny sary teny ampiasain'i Jesosy eto. Ny fiangonana atao Efesosy tamin'ny voalohany dia hita ho tena tia an'Andriamanitra,
tena tia an Jesosy ka dia niteny hoe ny foko manontolo Jesosy eo anompoko anao atokako anao ny fahaizako ny talentako ny harenako ny volako ny androko rehetra ny fisiko manontolo atolotro anao ho voninahitra ao ho fifalianao ampiasao anarano fo aza mihafiafy zany no teny fiangonana tao Efesosy tamin'ny voalohany fa niova endrika miandalana zany ka lasa fitsipika rafitra didy amandalana samihafa fahazarana izay sisa no nifehy sy nitondrana ny asa rehetra tao anatin'ny fiangonana horintsika miandalana io ary zay nahatonga ny teny hoe sarotava sisa no hitako anaovan'ny retolo rereto fa le tena maha izy azy miafina tahaka ny hoe hisehosehatra dia manao saron-tava dia endrika hafa no isehoany eo anatrehany be sy ny maro fa rehefa avy eo esorina ny saron-tava dia misehondray le maha izy azy hoy ny tompo tena lavo ity fiangonana ity lasa fihatsaram-bela tsy no anaovana ny fanompoam-pivavahana sy anatanterahana ny asa fanompoana ary zay no nahatonga azy ny teny hoe mila mibebaka ity fiangonana ity mila mibebaka ny tompona andraikitra rehetra ny mpitarika eto amin'ity fiangonana ity sy ny kristiana tsirairay ary zany fibebahana izany tsy fibebahana amboamboarina na tefitefena amin'ilany fomba fiteny sy fitsipika samihafa na fihetsika samihafa fa fibebahana tena izy vokatry ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra zay ambarany fanahy amin'ny fiangonana vokatry ny fampiasana ny sofina handray ny hafatra zay ampitahin'ny fanahy ao anatin'ny fiangonana mitarika atsika handinika le teny ireo teny fanalahidy momba ny hoe sofina sy ny hoe mihaino izany mba hahatonga atsika ho tafapetraka ary tafiditra ao anatin'le hoe fibebahana tena izy zay andrasan'i Jesosy ho hita amin'ny mpitondra fivavahana rehetra mpitondra fiangonana rehetra ny kristiana tsirairay avy fa Jesosy tsy ho azo fitahina amin'ny fihetsika ivelambelany toa maneho fahalala-pomba toa maneho finoana amin'ny rehitra nefa ao anaty zavatra hafa alohany resahantsika io ireo teny fanalahidy ireo sy ny tsy ambaratelony amin'ny maha pratika be izao loha hevitra izao hiatokely sika ry havana dia andeha hijery andeha hampitaha ny fiangonantsika amin'ny fiangonana tao Efesosy satria tsy nifarana tamin'ny taon-jato voalohany ny fanarahan Jesosy maso akaiky ny tantaran'ny firenena eto an-tany tsy nifarana tamin'ny taon-jato voalohany ny fanarahan Jesosy maso ny tantaran'ny fiangonana kristianina ary tsy nifarana teo ny fanarahany maso antsika tsirairay avy fa mitohy mandrakandroany ka raha mandinika raha manara-maso akaiky ny fiainan'ny fiangonana luterana malagasy raha mandinika raha manara-maso akaiky raha manao tombana ny fiainan'ny zanaky ny fifoazana Jesosy inona reny teny ataon'ny fehikevitry tsy tandrify atsika koa va le teny hoe zay manantsofina aoka izy haino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana mety hiteny sika hoe hafa ny fiainan'ny fiangonana tao Efesosy hafa ny eto amintsika eny izy tsy voatery hitovy tanteraka fa mety misy tovitovizany satria raha jery atsika ohatra ny amin'ny hoe miasa ny fiangonana tao Efesosy miasa koa nge ny FLM miasa koa nge ny zanaky ny fifoazany malaza maneran-tany fa ny fiangonana luteranina eto Madagasikara no anisany hainga mpitombo indrindra no niasan'ny fifoazana vavolombelona zany ireo namatsika manao boky volamena ao tokotany eo reo fiangonana firy reo ao manambara ny fitarany asan'ny fiangonana zany miasa ny fiangonana fa izao manao ahoana zany asa zany sao faly amin'ny endrika ivelany anaovana ny asa fotsiny sika
fa manao hoana ny toe-po, manao hoana le toe-po eo ampanaovana ny asa. Indraindray eny matetika mihitsy aza maro miasa fa dia miasa ao anatin'ny fimonomononana, toa tsy misy tsiro ny ho azy intsony le asa fanompoana ataony, toa tsy misy fahafinaretana ho azy intsony ny manompo an'Andriamanitra, fa miasa manompo fa dia manompo ao anatin'ny fimonomononana tahaka ny manala sazy raha manao ny asa an'Andriamanitra. Firifiry ny tratran'izany, manao ny asa fanompona fa dia manala sazy mimonomonina ka toa tsisy fifaliana ho azy le asa, dia lasa manamelo tena na manome tsiny ny hafa, dia lasa sehatra anankiray ahitana fifanomezan-tsiny foana ao amin'ny asan'ny fiangonana, dia mifanafitohina foana ny mpiara-miasa, miasa fa dia miasa ao anatin'ny fifanomezan-tsiny ao anaty fimonomononana, toa tsy matsiro intsony le asa. Ary ny sasany aza mitsoka andaharana mihitsy hoe tsy te hifandona dia leo mitsoka andaharana, lasa mifampiandriandry, lasa mifanilika andraikitra. Zany ingeny zavatra misy eo anatin'ny asa ataontsika matetika, tsy tena mitovy amin'ny tao Efesosy fa mampieritreritra ary tokony ho dinihina tsara. Toe-po manao ahoana ry zanaky ny fifohazana no anananao eo ampanaovana ny asa an'Andriamanitra? Mbola mipetraka ho fifaliana ho anao ve ny manatanteraka le asa fanompona, ny ekenao hoe eny tompoko hanompo anao aho mandra-pahafatiko? Mbola fifaliana ho anao ve izany manrak'androany? Tsapanao ve fa tsy misy zavatra ambony sy tsara ary mahafinaritra eo amin'ny fiainanao tahaka ny manompo an'Andriamanitra, manao ny asa an'Andriamanitra, ampifaliana, ampitiavana, ampanetretena, amin'ny finoana. Ary manao ahoana ny fahafahanao miaritra ao anatin'ny asa sy maharitra ao anatin'ny asa? Raha sendra olana, raha sendra zavatsarotra, raha mahazo fanakianana. Sarovo tsara ny zavatra nieretan'ny fiangonana tao Efesosy, ankoatra ny teny maharary ny fanakiana fampahoriana avy amin'ny ivelany natao anaty, dia nisy ireo fanakianana samihafa. Mahazaka fanakianana ve isika? Afaka mandray fanakianana sy torohevitra ve isika? Zavatra fahita matetika dia izao: raha vao misy fanakianana na fanitsiana atao, tafitohina isika ary tsy te hanao intsony. Raisina ho fahavalo le olona, fosaina etseroa le olona, lazaina fa sarotiny le tompona andraikitra. Inona no antony? Tsy mahazaka fanakianana, tsy mahazaka fanitsiana, ary tsy te hiala mahazatra. Ary dia toizantsika amin'le hoe tsy mahazaka na tsy te hiombona amin'ny ratsy ny fiangonana tao Efesosy. Manao ahoana ny fiangonantsika ary zanaky ny fifohazana? Sika ihany no mamaly azy, ndraindray mahamenatra ihany ny milaza azy, fa tsy maintsy resahana satria mianatra isika, ary ny fanahy tsy afaka hangina ny amin'izay hitany eo anatin'ny fiangonana. Zao no zavatra hita: sarotsaromana ny ratsy ataony antokon'olona sasany. Toa misy olona tsy maty manota ao anatin'ny fiangonana, toa misy olona omena lalana hanao fiainana hafahafa na fomba fiasa hafahafa ao anatin'ny fiangonana, ka jerepotsiny dia lasa modely ratsy ho an'ny hafa, na lasa manatsatso na manakivy ny hafa, tsy afaka handeha mahitsy. Indrindraindrindra fa raha olona mahamena maso, raha olona manan-katao, raha olona heverina ho mihaja eo anivon'ny tany amamonina, jerepotsiny. Ary tsy izany ihany, fa na isika samysika izao aza, na dia mahita hoe tafalatsaka ao anatin'ny fahalavoana ny hafa, sady tsy afaka mivavaka ho azy na magnitsy azy, fa mifosa azy any ambadibadika any.
mampieritreritra zany ary hatray zany fahafantaranao izay inoanao araka izay hita tao Efesosy. Fantatrao ve izay inoanao? Fantatrao ve fa marina ary azo antoka io finoana nampidirina ao anatinao io ka afaka mirehareha amin'izany ianao hoe sambatra aho fa loteranina, mirehareha aho fa loteranina, misaotra an' Jesosy aho fa zanaky ny fifoazana loteranina. Afaka miteny an'izany ve isika? Firifiry namatsika efa lasa any amin'ny secte, namatsika efa nitsoaka andaharana, tsy tsapany ny asarobidiny finoany. Ary firifiry ireo manakalo ny fahamasinany amin'ny filany nofo. Ary fomba fiteny reo ombenombeny, le filany nofo tsy antsoina hoe filany nofo hono fa atao hoe sakafo nofo. Fa raha atao hoe filany nofo izy dia ohatrany hoe mandratra sofina, fa atao hoe sakafo nofo amin'izay tsy maninona raha atao fa ny nofo koa mba mila ny anjarany. Mampieritreritra zany. Raha manombana ny fiainam-piangonantsika Jesosy, tsy tandrify atsika ve ny teny hoe zay manantsofina hoenty mihaino aokizy haino. Feoniza no henoina, feoniza no remanakoako ato amin'ity fiangonana ity. Feoniza no mambabo anao sy arahinao. Marina ry havana fa io teny io tsy sambany no ataon'i Jesosy, fa fony mbola tety ambony tany izy efa namerimberina ny teny io matetika. Hitatsika zany amin'ny filazantsara araka ny Matio 7:10, ny 9:7, Marka 4:4, ny 9:7, Lioka 4:9, ny 9:9b. Mbola io teny io hoe zay manantsofina hoenty mihaino aokizy haino. Naverimberiny tompo zany. Ary raha niresaka tamin'ireo fariseo sy ireo jiosy nanenjika azy izy dia zao ny teniny: nahoana no tsy azonareo ny teniko, satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Jaona 5:7, ny 7:7. Zany hoe tena misy ny olona zay tsy mahay mihaino ny tenin'Andriamanitra, mandry fotsiny. Hitatsika eo rehefa miresaka ny hoe mihaino isika. Ry havana, manahitra atsika izao tenin'Andriamanitra izao hanodiny tena, fa tahaka ny tombana nataon'i Jesosy ka namoahany fehi-kevitra eto no tomba nataony androany. Jerentsika ary ny hoe sofina. Inona moa zany sofina? Ny sofina dia anisan'ireo taova mpandrenesana nomen'Andriamanitra antsika mba hahafahantsika mandray feo samihafa avy any ivelan'ny tenantsika hiditra eo amin'ny tenantsika, na feon'olona zany, na feom-biby, na feon-javatra hafa. Ary amin'ny maha taovam-pandrenesana azy, raha salama io sofina io dia mampita hafatra any amin'ny atidoha, any amin'ny saina, dia ny atidohany ray manome baiko ny rantsambatana na ny vatana manatolo hanao hetsika araka izay tiany hatao. Zany hoe ny fandraisan'ny sofina ilay feo avy ety ivelany, raisiny, ampidiriny, alefany any amin'ny atidoha no miantoka ny fahafahan'ny olona io mampivelatra ny maha olombelona manontolo azy sy ny fananany fifandraisana lavorary amin'ny manodidina azy. Raha vao tsy miasa ara-dalàna zay sofina izay, tsy hisy ny fivelaran'ny maha olona manontolo sy fifandraisana mirindra eo amin'ny tontolo manodidina. Zany ny sofina. Tena sarobidy ny fananantsika io sofina io. Ary irin'Andriamanitra indrindra, irin' Jesosy indrindra, ny ahafahantsika mampiasa izany sofina izany amin'izay nilany azy na mironany azy. Ny hoe mihaino, zavatra anankiroa no resantsika amin'ny hoe mihaino. Voalohany, ny mihaino dia samy hafa amin'ny hoe mandre na mahare. Ny mahare dia zao, satria tsy mareninao dia afaka mandray zavatra ny sofiko, na dia tsy tiako henoina aza, tonga ho azy eo amin'ny sofiko, voaraiko zany zavatra zany satria tsy marenina, na fiara mandeha, na zaza mitomany, na akoho maneno, sinisa sinisisa, voarain'ny sofiko daholo. Tsisy finiavana handray an'le feo, tsisy programako manokana handray an'le feo, fa tonga ho azy ao amiko le izy. Zany no atao hoe
mahare aho satria salama ny sofiko, tsisy finiavana, tsisy ezaka ataoko, tsisy programa ataoko, fa reko azy le izy satria salama ny sofiko. Fa ny hoe mihaino tsy zany, fa ny mihaino dia zao misy ezaka, misy finiavana ataon'le olona mba handray le feo mihitsy, ka na miteny moramora le olona iresaka aminy dia miteny izy hoe azafady hoe mba avereny ray mandeha ho atsika mpampiasa finday, dia matetika ampiasan'izany azafady avereny kely hoe azafady ho atsika mampiasa hainao manjery isan-karazany, ampakarina mihitsy ny volume antony mba ho afaka mandre le feo mivoaka avy ao, misy finiavana avy amin'le olona hihaino handray ilay feo. Zay le hoe mihaino, misy finiavana, misy ezaka, misy programa. Ary farany tafiditra ao anatiny atao hoe mihaino ihany koa dia zao mandray fepetra tandrify le hafatra voaray. Ohatra, misy mpiasa anankiray manana olana ao amin'ny orinasany, manatona ny tale izy dia mitaraina aminy, manazava aminy zavatra rehetra, dia hoy izy ny tale manadiady azy, inona koa nakoatran'izay, dia manazava le olona, zao talea, zao, dia mifarany eny voaraiko zay efa heniko zay, fa hojerentsika eo zay fipetra ho raisina fa mandana aloha. Nandroso ny fotoana nivadika ho volana le andro niresahana, tsisy fepetra no raisiny tale, dia hoy izy le mpiasa, mba efa niresaka tamin'ny tale ihany aho, nitaraina taminy aho, fa tsy nihaino azy izy. Inona dika leo tsy mihaino? Tsy nandray fepetra tandrify, fa tale tena nihaino azy tamin'ny fotoana niresahany, nanontany azy, saingy zao tsy nandray fepetra tandrify ny tale, dia hoy izy le mpiasa, tsy nihaino ahy izy, tsy noheno eny akory ny fitarainako. Koa eto raha miteny ny tompo hoe zay manantsofina ho enti mihaino aoka izy hihaino, dia zao midikany, raha tonga ao am-piangonana ianao aoka tsy ho zavatra mandeha ho azy aminao ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra, tsy ho tongatonga ho azy eo amin'ny sofinao ny teny, na toroteny, na fampianarana, na lahateny, na vakiteny, hoe satria tsy marenina dia tonga ao le feo, fa aoka hisy finiavana avy ao anaty hamantatra sy handray ilay hafatra ambara, ka hiteny hoe ahoana tsara hoe tompo, inona ny tianao hambara amiko, inona ny tianao hampitaina amiko, inona ny tianao hahitsy eo amin'ny fiainako, inona ny tianao hamparizanay manokana. Zay le hoe mihaino, misy finiavana handray sy hamantatra. Ary aorian'izay, inona ny fepetra tandrify ho raitsiko Jesosy eo manoloana n'izany hafatra zany. Izay zavatra izay no banga teo amin'ny fiangonana tao Efesosy, fa naniasy izy ny zavatra nataony voatanisa teo dia izao, tsy tao le hoe inona Jesosy no tena fepetra tandrify tianao ho raitsiko manoloana ny hafatra ampitaina ho amiko isam-potoana eto amin'ity fiangonana ity. Ry havana, io no zavatra andrasan'ny tompo amintsika zanaky ny fifohazana manatrika izao fivoriana izao. Manoloana ny zavatra rehetra miseko eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia hoy ny tompo izay manantsofina aoka izy haino, zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Renao miavaka tsara ve ny feon'i Jesosy amin'ireo feo be dehibe mipololotra avy ao anatinao, na feo be dehibe mirongatra avy aty ivelan'ny vatanao na avy aty ivelan'ny fiangonana? Renao miavaka ve ny feon'i Jesosy? Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 10:7-20, ny ondriko mihaino ny feoko. Zany hoe zay ondron'i Jesosy tokoa dia tia ary mahay manavaka ny feon'i Jesosy amin'ireo feo be dehibe manodidina azy avy aty ivelany, na amin'ireo feo be dehibe mipololotra avy ao anatiny. Ary zay no mahatonga azy tsy mora tafitohina, zay no mahatonga azy tsy mitsoaka andaharana, fa nizaniza hiteny. Dia hoy izy, tsy feon'ny tompoko zay, tsy mandahitra amiko zay, tsy andraisako fepetra zay, tsy mampaninona azy zay, tsy feon'i Jesosy io. Zany no atao hoe ondrin'ny tompo. Ry havana, betsaka loatra ireo feo manakoako tonga ao anatin'ny fiangonana miantefa amintsika tsirairay. Raha tsy resaka isika
afa-tsy ny fanakoako ny feo avy any ivelany amin'ity mondialisation ity. Mambabo an'izao tontolo izao ireo feo maneho dokam-barotra samihafa, ary tsy hoe varotra fevarotra fotsiny fa misy zavatra mifandraika aminy, hampaboana olona ho any amin'ny helo. Feo manakoako avy amin'ny mondialisation, feo manakoako avy amin'ny fanindrahinranany hoe zon'olombelona fahafahan tsirairay, fanindrahinrana diso tafahoatra ny amin'ny hoe fahafahany sy demokrasia. Ny feo vokatry ny kolotsaina sy ny soatoavina mba izy azy ny firenena iray na foko iray. Feo miantefa eo amintsika daholo zany ary tonga ao anatin'ny fiangonana. Feo nizany ho eloinao sy hietsehanao. Ndraindray alaim-panahy isika ka heritreritra ny hoe tsy mampaninina na dia mihaino feo hafa aza na dia tsy feo ny fanahy fa isika mbola olombelona ihany dia leo raisina kely amin'ny ampahany dia ohatr'izao dia raisina madindinika daholo dia lasa metisy na safiotra ho izy ny mpampianatra omaly. Ary ny maharatsy ny hoe fiangonana safiotra dia zao tsy ny endrika ivelany ihany no isehoany hoe safiotra na metisy fa izao le raha mikorina ao anatiny mihitsy no tsy pura fa mifangaro. Ka le fototraina mihitsy mikorina ao anatin'ny fiangonana, iveloman'ny fiangonana lasa tsy madio intsony fa mifangaro amin'ireo feo be dia be no tanysaintsika teo, satria tsy mahay mihaino, tsy mahay manavaka ny feon'i Jesosy ny fiangonana na ny olona sasany. Amin'ity fivoriana ity manaitra antsika Jesosy zay manatsofina aoka izy haino, mitaky fandinihan-tena, mitaky fanavaozana fanoloran-tena, mitaky fibebahana zany. Ny fampiasantsika ny sofintsika ho an'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia midika fanoloran-tena sy fibebahana zany. Fa hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina toko 4:7-20, tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho amin'ny fahalotona hahatanteraka ny tsy fahamarinana, dia mba hatolory ankehitriny tahaka izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompo ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana. Momba ny tenanareo, anisan'ny momba ny tenantsika ny sofina, ka raha sofina ny voatonona ny dikan'izany dia zao io no vavahady idirana eo amin'ny tenantsika manontolo, ka hatonga ny tenany olona hizotra eo amin'ny lalan'ny fanavaozana fanoloran-tena ho amin'ny fibebahana tena izy. Te hahita fiangonana, te hahita mpitondra fiangonana, te hahita kristianina, te hahita ny zanaky ny fifohazana, mahay mampiasa ny sofiny hanavaka ny feon'i Jesosy amin'ireo feo be dia be tonga eo aminy, ary hahay mandray fehipetra tandrify ny amin'ny hafatra ampitaina aminy Jesosy. Te hahitan'izany izy, dia zay no mahatonga azy miteny hoe zay manantsofina aoka izy haino, zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Ry havana, miandry ny valiteninao sy ny fehipetra ho raisinao ny tompo. Enganie ho fiangonana velona fa tsy ho fiangonana manana anarana ho velona fotsiny ny fiangonantsika. Enganie mba ho fiangonana mijoro fa tsy ho fiangonana manana anarana ho mijoro fotsiny ny fiangonantsika. Enganie mba hahita kristianina velon'ny finoana, miaina amin'ny finoana, ary mahasolotenina an' Jesosy eto anivon'izao tontolo izao, amin'ny toerana rehetra sy ny toe-javatra rehetra ary amin'ny fotoana rehetra, mba hahitan'izany Jesosy. Miainga indray amin'ity isa-taona amin'ny fifohazana faha-efatra amin'ny telopolo ity. Retsika naverimberina teto miatrika sahady ny fahavalopolo taonany ny fifohazana toby lehibe karamalaza, ary efa roantsy taona latsaka ny fiangonana tena malagasy tandrifiny raha misy ny tombana, ary efa nanao an'izany tsika fa raha Jesosy mivantana manao tombana, inona reny ho lazainy ianao no manome valiteny azy. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika.
jesosy eo misaotra fa voarainay ny hafatra, misaotra anao tsy mety mangina, misaotra anao manaitra anay, fa raha mbola ho fiangonan'Andriamanitra ihany ty FLM ity, raha mbola ho fiangonana ihany ny fiangonana ny zanaky ny fifoazana, dia mila mametraka ny tenin'Andriamanitra ho fahefana faratampony, hibaiko ny fiainany, hibaiko ny fomba fiasany, hibaiko ny fitondrantenany, ka hampiasany sofina izahay hihainoana anao, ary rehefa mihaino dia mandray fepetra tandrify. Mampianara anay fanahy masino mba hahatonga anay tsy ho zazalava amin'ny finoana anao, fa ho vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe matotra tsara, mendrim-pitokisana, ka tsy hampitondra henatra anao sady tsy handiso fanantenana ny fiangonana, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.